Izanao amin'ny pejy fanabeazana hatrany kosa isika indray mihira telo dia tambatra fity ary kiady no indray navoaka tamin'ity androany ity. Misy 80 ireo mpianatra mandrafitra azy ireo. Ravakaran-Andriamanalina sy Mamra Samuel no mitatitra ny vaovao. Indray mihira telo avy eo anivon'ny sekoly ambony UPRIM na ny Université Privée de Madagascar no indray navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny Madagascar Espace Bepasy. Ny indray mihira tambatra dia notolorana ny mari-pahaizana Master 1, ny indray mihira fity kosa dia notolorana ny mari-pahaizana licence ary ny indray mihira kiady dia nahazo ny mari-pahaizana DTS. Amin'ity sortie de promotion an'ny UPRIM androany ity dia mpianatra miisa 70 mianadahy mandray ny mari-pahaizana indray androany izay avoakan'ny UPRIM amin'ny lalam-piofanana gestion et management, commerce et marketing, ny droit ary ny communication. Reto mpianatra 70 mianadahy reto dia mandray ny mari-pahaizana DTS na diplôme de technicien supérieur ho an'ireo mpianatra navita 2 taona zany tato amin'ny UPRIM. Ny diplôme de licence kosa ho an'ireo mpianatra navita 3 taona ary ny diplôme de master 1 zany ho an'ireo mpianatra navita 4 taona. Nisy ny dingana narahana nafahan'izy ireo nandray izao mari-pahaizana izao. Teo aloha zany ny fianarana nandritra ny 10 volana tany am-pianarana zany satria 10 volana ny faharetany tao am-pianarana anankiray dia ankoatran'izay nisy ny fanadinana izay fanadinana ara-panjakana moa zany nafahan'ny reto mpianatra reto nanao ny évaluation ny fahaizany nandritra an'izay tao am-pianarana ny anaran'izay ary ankoatran'izay dia nisy ny stage izay natao tany amin'ny entreprise naharitra 3 volana hatramin'ny 4 volana teo eo ary nisy ny soutenance de mémoire zany izay mbola anisany fanampin'ny tsaranan-dreto mpianatra reto. Manana équivalence any amin'ny ministèran'ny asa sy ny asa-panjakana moa ireo mari-pahaizana ireo izay ahafahan'ny ireo mpianatra mandray anjara amin'ny fifaninanana idirana ao am-piasam-panjakana. Ankoatra io dia manana fiara-miasa amin'ny sekoly matanjaka any am-Pitandramasina ny sekoly toy ny any Maurice, Chine, Italie ary France.